Ya, manoloana amin'ny fanakorotanana ataony Marc Ravalomanana sy ireo ekipany mpanohatra manerana ny nosy am'izao fotoana zao akatoky ny fifidianana mera ben'ny tanàna izao. Raha ohatra ka tsy totosa ny fifidianana mera eto amin'ny tany Repiblikin'i Madagasikara dia alefako mialoha ny demandiko ny fangatahako ataovo PDS eto Bekily ny tenako Andriamatofiloha. Mangataka aho Andriamatofiloha mba hatao PDS eto Bekily satria fantatsiko fa raha mitohitohy zao fanakorotanana zao dia mety tsy hisy mihitsy ny fifidianana mera eto amin'ny tany ny Repiblikin'i Madagasikara. Zaho ane eto de milaza ary manamafy hatrany ny fangatahako zay fa nataoko tamin'ny video hoe manino raha ohatra ka atao sesitany miala eto Madagasikara ty Marc Ravalomanana. Itsika rehetra nge miara-mahatsapa fa tena manakorotana ty Ravalomanana ty. Nareo ve tsy mahatsapa ny fanakorotana nataony Marc Ravalomanana? Manino izy raha mpialana teto e? Manino izy raha roasina miala amty Madagasikara tsika ty? Izy nge voatsirira raha teny tandroy zay bangonina tsoloko izay tandroy satria izy nahazo an'iny 211 bis iny izy tamy 2018 tamy 2023 lasa teo de iny mahatonga anazy mizesizesy hoe fa nanina zao nahazo an'iny certificat de légalité fiscale tamy 2023 de manina aho zao no tsy mahazo itsony. Ka ny fanjakana nge mitovy amy vehivavy ihany mitovy amy vehivavy zany hoe rehefa profesinao ny vehivavy mety mandefitra anao ihany izy, mandefitra foana izy, mandefitra izy androany, mandefitra izy rapitso, fa rehefa feno kapoakany de tsy zakany tsony zany. Ohatran'izany koa ny fitondram-panjakana. Raha nandefitsy taminao ve ny fitondram-panjakana tamy 2018 tamy 2023 dia eritseretinao zany fa andefitra anao lava foana zany ny fitondrana satria fitiavana ny lehibe indrindra de ararotinao zany. Fotoana koa zao mahafeno kapoaka ny fanjakana ka tsy nanome anao itsony zany 211 bis zany satria ararotinao ny fitondram-panjakana zay milefitra aminao, zay mandefitra aminao foana isan'andro ka de manararaotsy na de efa hanonga-panjakana ve de hoekeny fanjakana foana. Efa fantatsy ny fitondram-panjakana nge ny planareo nareo de fenoanareo plan any Tamatavy any, milatsaka any Rôlaratsiraka, milatsaka any Amazoengaty, Rivirakotovao, de eto anao zany Antananarivo eto de siteny zany Toliarany de mieritseritsy zany anao hoe ity misy meso be, misy antsy be anapahana ny tendanao Anjirajoely de anaiky an'izany Anjirajoely. Efa fantatsy ny Anjirajoely nge fa hanonga-panjakana nareo ary zany mihitsy no nitetatetanareo tanatin'ny MBS tanatin'ny telenareo tao hoe Rafa Ravalomanana no mahazo an'io fitondrana io de malalaka mihitsy ny fidinany Analakely satria nareo zany hanao coup d'état ny planareo zany hanonga-panjakana. Ka izay mahatonga anareo zany mitetateta eto hoe Rafa Ravalomanana nge no lany mera eo de ho avy ny fanongana-panjakana. Ataonao geginao zany fitondrana am'zany, ataonao geginao ny fitondrana ka hanaiky anao zany ho lasa mera eo iha so hanonga-panjakana. Ka tsisy gegy eto. Ka izay mahatonga zaho manamafy hoe manino Andriamatofiloha président Anjirajoely raha samboriny ty Marc Ravalomanana. Samborinareo daholo reo mpanakorotana rehetrarehetra reo, samborinareo daholo reo fa manjary lasa tsy tanteraky eto ny meranay rangaha. Zao zahay lasa tsy latsaka mera noho ny fanakorotana nataony reto olo reto. Ka zaho de fa mangataka ataovy PDS aho eto Bekily Androy itohizany fampandrosoana izay ataoko eto Androy. De makasitraka an'izay maheno an'izay video zay de veloma tompoko.